eo mampisy valeur le asa tanana eo satria koa ia zany lasa concurrence-na aloha izy concurrence aloha izy concurrence le asa satria misy œuvre vitany zao efa lafo tsy haiko ohatrina ny vidana amina million de dollars mihitsy le tao Christie tao nisy fivarotana sary zay ny lafo voalohany indrindra aty eto ambony tany lafo be vidiny io. Fa misy toerana maro zany zao eto Madagasikara ankoatran'ny Izary Galerie ohatra. Ny toerana fanaovana fampiratiana eto zao fantatro misy le Izary Galerie dia misy Flow Galerie zay. Dia ny fondation roa ny teny ampanao ty tsy dia BO fondation BOA zao manao koa zao Cité des Arts. Zay fondation. Reo ihany izy rehetra. Dia ny ancien moa zany ny hoe taloha ny Alliance Française manana toerana kely fanaovana exposition ny Institut Français manana toerana kely dia tapitra tsisy zany zay tsany eo na firy zany le teneko anao tsy ampy folo akory tsy ampy folo dia tapitra eo dia hoaiza daholo reo artiste tsy haiko hoe dora isika ohatra eto Madagasikara misy peintre efa any 1000 na 2000 dia hoaiza zany dia makaiza izy zany zao zay le antanina mihitsy zay jereko anao zay lasa produit ao amina tele eo na mikaso le izy dia ny anao moa tamin'iza manao galerie dia manao appel artiste misy fotoana hoe taloha zany ohatra hoe isa-taona ohatra hoe avadibadiko hoe amin'ity taona ty zany no safidy ery ihany nalaiko dia amin'ny taona ho avy indray andeha hanao appel satria misy an'ileo taraiky any anaty atelier reo zay mbola misy asa tsara fa taraiky any anaty atelier any le izy tsy hitany olona dia zay koa mampirisika ny artiste koa zany ny artiste namana hoe azajanao amin'ny atelier fotsiny le izy fa dia tava amin'izay lalam-barotra hafa na tsisy galerie na toerana fampiratiana hafa ary hoe efa misy galerie virtuelle zao afaka manao galerie virtuelle atsika zany hoe galerie virtuelle zany ohatra anao any ianao dia afaka manao galerie virtuelle dia afaka manao amidinao en ligne na misy fomba maro amidina mbo ampiasaina koa zany ny zavatra reny amin'izao satria evo hiandry galerie hiandry institution hiandry structure hafa ianao vao hivarotra dia tena tsy tafavoaka mahitsy. Dia ahoana marina ny fandraisanareo antony resaka réseaux sociaux tony amin'izao? Ny anao moa ireny avantage ireny amiko satria raisina ohatra fotsiny ny fahoriana tamin'ny taona avant taona 2000 ianao mandefa dossier mbola alefa poste mbola miandry an'iny zay vao fantatry hoe roviana mivaly na hoe hiantsan'le olona any andafy ianao dia mbola le mampiasa télécarte dia mbola le miantso na le téléphone zao efa kely le distance efa kely beditika le distance misy eto ambony tany rehefa eto zany dia efa afaka dia ireny zany amiko avantage ireny amin'ny fivarotana zay rehetra amidinao zany mety daholo na sary na téléphone na akanjo fa amiko ireny efa sehatra ray afaka hivarotana efa réseau ray afana mampafantatra plutôt any amin'ny promotion ny taoko amin'ireny amin'ny fampifantarana ny asanao vitsivitsy efa hoe structure efa spécifique angamba vao afaka mivarotra sary amin'ireny sehatra ireny tsika hoe ohatra hoe misy plateforme maro koa masy misy ohatra hoe subjectif zay zao mivarotra sary fotsiny ny asan'io misy site maro be ao afaka marotanao sary tsy mandalo galerie tsy mandalo dizaniza tonga dia resaka pourcentage sika asianao fotsiny hoe raha lavitra dia efa misy an'izay na eto Madagasikara accessible zay accessible zay fa io moa le site ireo moa any ivelany daholo zany hoe misy ao anatin'le plateforme zareo ianao dia afaka mivarotra ao dia efa misy contrat fanaovanao dia afaka izany rehefa misy vidy izany mandefa ny sarinao fa tsy anao tsony mbola hitady aiza alefa poste sa lefa ino fa tonga dia efa izy mandeha tanana an'io dia alefa ny virement volanao zany hoe zava-dehibe amiko zany ny fisian'ireny dia ny fahaizana mamantatra an'le réseau hoe iza tokoa ny tena iny zany mila fikarohana kely anao iny satria rehefa tsy manao fikarohana kely koa ianao dia taraiky eo zany amin'izao sehatra amin'izao vanim-potoana antsika zao zany
tsy maintsy misy fikaroanao tsy maintsy betabe fa tsy afaka mandehandeha ho azy tsony hoe alao sary dia io tompoko tsy mety tsony zany amin'izao vanim-potoana zao. dia nareo ve tsy matahotra hoe very asa amin'ity fahatongavan'ny intelligence artificielle ty? Tena fantazana io raha aminahy satria eo mampisy valeur le asa tanana eo satria ko iah zany lasa concurrence-na aloha izy concurrence aloha izy concurrence le asa satria misy œuvre vitany ia zao efa lafo tsy haiko ohatrina ny vidana amina million de dollars mihitsy tao Christie tao nisy fivarotana sary ia zay ny lafo voalohany indrindra eto ambony tany lafo be vidiny io dia reny efa amiko a tsy sakana fa reny zany karazana hoe zara raha amina manokana nanontaniana dia zara koa raha misy are satria afaka mifaninana amin'ireny tsara zany mbo afantatra hoe ty vita ia ty tsy vita ia farany dia ia io koa mantsy efa lasa discipline artistique koa izy io tafisao ny art numérique dia mila mianatra micode koa zany ny artiste am'izao ay misy tonga dia misy arzay misy tonga dia mila mahay an'izay koa zany développement informatique mila ianao zany efa artiste zay tena curiosité to dia azorony rehetrarehetra ianao zany tsy mety sazato mihitsy ny taraikiraiky no efa hoe zany amin'ny 100 kilomètre dia ianao zany tokony mbo any amin'ny 60 kilomètre par rapport an'iny fa tsy mbola 2 kilomètre aty ianao satria le langage mantsy tsy lasa tsisy tsy mitovy tsony ny langage zany eo dia lasa tsisy communication tsony fa le ianao mifanakaiky an'le langage iny foana tokony mifanakaiky amin'iny foana mba tsy averan'le asanao ao anatin'le sehatra betabe fa miova ny art digital ary zao efa mandeha be raha hoe ny art digital afaka manao sary amin'ny tablety dia amidiko fotsiny ny dia efa mety zany tena zava-baovao be daholo itsy zany zay zany le art numérique le tafisao ny digital painting tafisao anatin'ireny dia ny zavatra anankiray mampatantena koa tahina dia hoe fa maninona no misy hosodoko sasany lafo be tena amina million de dollars nefa zavatra sarisary kely hitako hoe tsotsotra ihany le izy ina mahatonga an'izay raha fijeriko an'le zavatra dia le innovation nentin'le artiste atao anatin'le asa raha ohatra hoe niainga tany amin'ny art rupestre tsika dia tonga aty amin'ny graffiti ohatra ny resakitsika zany zany hoe nisy elanela taona be zay vao tonga aty amin'ny graffiti zany satria ny art rupestre moa zany mitovy amin'ny graffiti ihany ny zavatra soratana any anaty goroty ihany dia la sary ny mpividy sary ty zany tena tsy haiko hoe ahoana fa mialatsiny aloha fa ty zany ny olona manam-bola ny afaka mividy sary zany hoe manana moyen zany hividanana an'le sary ohatrany akavola ianao ve dia any amin'ny olona tsy manam-bola ny akavola fa any amin'olona manam-bola ianao makavola zay ny amaliko azy angamba ny amin'iny aloha zany hoe dia ahoana mampiakatra an'le valeur an'le sary le valeur an'le sary hoe tafisao anatin'iny no le tena kitetsam-bola amin'ny biographie dia nitondra innovation ve izy tao amin'le asany raha ohatra hoe taloha zany nalaza be ohatra ny surréalisme dia nahita hevitra ry Picasso andao to ohatrany kibakiba fotsiny ity dia lasa cubisme dia izy ny mouvement cubisme netiny tao dia ao anatin'ny mouvement cubisme io namoaka style izy dia nisy mpanam-bola satria zay le teneniko anao le olona za zany tsy haiko hoe ahoana manazava azy fa hatreto aloha dia marina zay teneniko zay le olona manam-bola afaka mividy an'le sary dia mividiny le sary dia lasa nitombo le valeur an'le sary avy eo iny fa iny vidinao iny dia exposenao an-tranonao dia miinvité ohatra hoe miinvitenao atao an-tranonao dia hitako io dia ozaky mahalena anao koa ty hita fa taiza anao mividy an'io tary dia andeha hoany donc loi de l'offre et de la demande misy le izy ny lalàna ny offre sy ny demande dia noho ny œuvre d'art afaka atao ina moa zany antoka afaka atao antoka any amin'ny banky io afaka atao antoka any amin'ny satria valeur an'io fa fantatro hoe 10 millions ariary ohatra dia ozy ianao hoe ty œuvre ty ataoko antoka fa 10 millions ariary valeur na eto Madagasikara ary ve efa misy manao an'izay
eto mbola vitsivitsy kely manao zay ohatsy anao nampindraminao vola dia ameko anao aloha le fa zay possible fa mbola any anaty structurena banque mbola tsy possible fa ny andafy zay possible zay zany any andafy zay indrindra raha hoe artiste fantatra ianao moa zany dia mandeha ho azy dia ny mampiakatra valeur any koa le collectionneur sy le galerie zay ny antony mpisen'le galerie reo ampiakatra valeur any œuvre-le artiste dia mahatonga le izy miakatra satria le galerie koa ao anatin'io maka vola raha ohatsy ary folony amarotako azy zany aty amina dia amidiko 20 ohatra io dia mitombo eo koa mivato aux enchères mampiakatra vidina œuvre ny mivato aux enchères mantsy fifanana amiko fifananam-panambola fotsiny tiako ry ampiakatra le valeur eto amintsika moa mbola tsy de misy koa reny dia tsy de resako be zany satria mbola tsy sarotra be fa mbola tsy de fomba mbola vitsy kely manao an'ireny fa raha ny ivelany zay tenenao zay fa ny eto amintsika indray ny valeur an'ny œuvre eto amintsika misy mahavita mivarotra œuvre 30 000 € eto amintsika 30 000 €. Wow. Misy artiste mavidy gasy eny nationalité malagasy moa zany izy fa izy moa zany raha hoe ny fiavia zany tsy malagasy fa malafo sary lafo be izy dia reny zany mahatonga an'ireny lafo le réseau any koa mahatonga anazy lafo satria ianao zany rehefa mivarotra sary dia tsaroa fa mahaliana orinasa be tabe anao mahaliana mpanambola be tabe anao satria ny zareo reny ozy ianao ny resaka hoe blanchissement d'argent zay amiko le izy tsy blanchissement d'argent fa fametrahana vola amina endriny hafa zany hoe investissement koa zany investissement izy zay mihitsy dia misy olona hoe any amin'ny tomobile ny sasany any anaty tableau ny sasany anaty vay ny sasany any anaty gitara manao collection na gitara dia amidy raha ohatra zay zany io zany resaka fitiavana daholo nefa natoka zany ny virinesa am-boalohany le fitiavana de patience le anao dia le réseau ny ranao ny asa io réseau io zany mampiakatra ny côte moa ny antsonany iny any amin'ny artiste niakatra ny côte dia raha ny mivarotra sara 2000 € tamin'ity taona ity dia ndraisin'ny galerie x tany Japon ohatra dia niakatra to de 5000 tonga dia miakatra dia re zany mampiakatra re zany anisany mampiakatra ny côte ny artiste koa reny zany ny eto amintsika moa ny amaritako azy ataoko farany zay tsotra fotsiny hoe ny taona nanaovanao le sary ny eto amintsika mbola eo zany ny taona nanaovanao sary ny teknika ny ampiasainao ny fitaovana io mantsy afaka hoe ny fotoana lany tamin'ny sary dia afaka asiana valeur dia ray volana nanao ity raha tokony anday 1 million par semaine zany dia ray volana tokony otrina dia totalinao daholo reo hatramin'ny fotoana ny valeur sentimentale afaka asina atao vola ireny zany afaka ataonao chiffre daholo dia afaka dia mivalide azy ny galerie mivalide azy hoe 1000 € hoe mitombona marina ve ty zavatra ataonao ty satria d'accord io sary 5000 € ohatra zany tsy ohatra maniratsira le olona azy anao fa misy manao zay fa re moa le aveo mikatso azy eo satria aveo tapitra ny fivarotana sary mantsy tena anisan'ny sarotra satria ianao ohatra hoe vidy sary 10 ana tsy hoe ny vidy sary ana foana ianao dia mety sary 10 ihany vidinao tamina dia tapitra eo aloha ny fividanao sary amina dia mila mitady client hafa zany indray zany dia ny client sary nefa tsy osy mihetsena any an-tsena potasely client daholo le olona mandeha ny anarabe fa le vasa sary tsy ohatry zany satria le spécifique le mpividy sary collectionneur na demana curana démarcheur na curateur na reny mpividy sary zany afany maka tombony satria tsarofisara fa raha zay le varotra rehefa vidiko any aminao dia agalako tombony ny œuvre-d'art afaka amidy indroa intelo inefatra indimy zay itiavanao azy royalties fotsiny menao ny artiste ay